Eka dia tonga soa eto amin'ity toerana antsoina hoe Calvaire ity isika menakavy. Toerana izay fiaonana amin'Andriamanitra manokana ato amin'ity ala mangatsitsika manaranara ity. Dia eto miazavay kely izy ity toerana fivavahana manokana ho an'ny olona izay milaza ary misokatra ho an'ny olona rehetra ho an'izay te hanokana fotoana iarana amin'izy Tompo Andriamanitra. Dia araka ny hitantsika teo fa misy olona tratra asika, ireo mipetraka miaraka amintsika ireo nivavaka indrindrandrindra manokana ity androandroany ity. Zoma voalohany ho an'ny katolika manokana dia anazana ny fo mason'i Jesoa izay fo fatrapitia-tsika olombelona. Ka izay no nanomboasika izao vavaka dia be nataosika ato anatin'ny forces armées, ny polisy sy ny agent de sécurité eto Tolagnary izao. Natao amintsika any amin'ny 4 chemin mandrapatonga eto amin'ity toerana ity ary eto no amaranasika azy. Toerana izay nanoloran'i Jesosy Kristy miainy ho fanavotana asika olombelona sy noho ny fitiavana. Ka dia eto isika nangataka n'izany fo Jesoa izany mba samy hakatahaka ny fon Jesoa tia ny olombelona, mamela ny olombelona rehetra isika. Ka dia angatasika melan'izao vavaka izao ary ny fitiavany sy ny famindram-pony ary ny taonjopily 524 ny mpitandro filaminana dia miara-dia amin'ny fiangonana. Nanara-tanteraka fivanenana masina androany ireo mpitandro filaminana miaramila, tafika malagasy, gendarmerie nationale, police nationale, administration pénitentiaire. Fivanianana masina izay natao teto amin'ny renivohitra faritra Anosy. Manazava ny ray aman-dray Monseigneur Luc Olivier Razafy Mialo. Ny Roma izay iarahana amin'ny paparay masina amin'ny sorona masina amin'ny Alahady. Fa hoantsika teto amin'ny diocèse ny Tolagnary zany dia nitanterahana androany. Efa midinina ny fotoana hoe izay ny mahafaka ny rehetra dia nitanterahana natomboka tamin'ny alalan'ny fanaovana pèlerinage izay miainga avy ery amin'ny 4 chemin nakady amin'ny sanctuaire nandalo tamin'ny Calvaire ary nofaranana notohizana tamin'ny famelabelarana ny atao hoe jobily ary nofaranana tamin'ny sorona masina izay fankalazana izay. Amin'izao taonjobily izao moa dia samy misy ny fandaharam-potoana izay avy eo anivon'ny fiketrahana masina mahakasika ny fankalazany ireo vondrona maro samihafa ny jobily tahaka ny eo anivony ireo manokantena, ny pretra sy ny sisa sy ny sisa. Dia samy manana ny daty izy io any amin'ny fiketrahana masina. Ka ny olona rehetra manerana azy zao tontolo izao izay voakasiky n'izay tontolo izay dia afaka manatrika, afaka mamonjy an'io jobily io any Roma. Mila misoratra anarana moa izany dia misy ny fangatahana visa izay ezahana hamoraina mba hahafahan'ny olona miombona amin'izay fankalazana ny jobily izay. Ka ho an'ny eo anivon'ny tafika sy eo anivon'ny fiarovana rehetra dia notanterahana rapitso sy rafakapitso. Dia misy ny programma maro samihafa izay voarafitra ao anatin'izay fandaharam-potoana izay farana amin'ny alalan'ny sorona masina lehibe tahariny paparay masina. Fa ho antsika teto io no nabetin'ny fandaharam-potoana antsika dia notanterahana androany. Samy manana safidiny malalaka ny tsirairay izay hanaovana ny fandaharam-potoana. Azo ampifanarahana amin'izay fandaharana misy any amin'ny fiketrahana masina izay, nefa afaka manana ny fandaharany manokana ihany koa ny isaky ny diocèse hanao an'izay fankalazana izay.